Manantitra ny araba mba hampirarintso anareo tompolasy tongovavy ary manasa anareo anko anaraka ny vaovao ny fahitalavitra MBS. Ny fantoka teny amin'ny kanja ny 13 Mey teny Analakely ny mason'ny besinimaro androany satria dia tsy nanaiky fa tsy maintsy mitaky ny marina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ireo vahoaka marobe. Tsy araky ny eritreretan ireto vahoaka nitondra tanapolo nefa ny zavatra anseho fa dia fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana no niainana teny amin'izany kanja ny 13 Mey izany. Ny vahoaka izay tsy nitondra inona fa dia tanampolo. Ho arahantsika ny fanadiadiny Jessica Miray sy Mano Randriamalala. Tsy navela aneo hevitra tao amin'ny parvy Analakely androany olona tonga hiaro ny safidiny tamin'ny alatra bevava nisy tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Toy izao ny fihetsiky ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireo olona tanapolo. Il a les foutus, mais. Zera veris tua din fototina amle maty mihitsy fa tsy naraty tua dia maty sur place teo. Faut bala. Nisy ny naratra, nisy ny voasambotra tamin'ity hetsika fitakiana ny fahamarinana androany ity. Izay takina ny amoahana ireo olona ireo farany izay aingana. Tena teo akajakajan'ireo lerony teo zany zay dia tonga dia ozy izy hoe misakisana dia tonga dia tsy ohatrany amin'ny segondra fotsiny izy tonga dia efa nalefa ny izy tonga dia voa ny tena tsaina bala na inona ny tenanay tonga dia goka be mihitsiny. Tonga dia lasan'ny olona moa tonga dia miparitaka tonga dia tsy hitatsony fa elaela vao hoe tonga goka be ny tenanay. Tena enjana be ilay izy. Tena netreretinao inona na voanao bala sa mety bala réel angambany io.
tena goka be misy le izy tsy azokafana fa raha azokafana tena sokafana fa le izy zany tonga de bala direct sanatsiny vava ohatrany hoe daly olona nandeha teny io tsy sommation amin'ny fanonteny fotsiny izy hoe misakisana tsy de hoe nitangorana be fa vitsivitsy zay ny teo amin'ny sisany teo tsy nitangorana be aloha préciseko tsara vitsivitsy zay ny teo de nandeha ny hira-pirenena de nirantolo-panafahana de nanao de niteny izy hoe misakisana tao anatin'izay misakisana zay nandeha nitivotra tsy hoe firy maty anankiray aloha ino hitako fa ny anankiroa efa hitako efa lasany tsy hoe inona zany tena le hira ve tsy zakany sany efa marinana zavatra tsy azo tenenina nge zany Zera verisy toa dia voatotona amin'le maty mihitsy fa tsy naratra toa dia maty sur place teo. Riva hoaka malagasy magneragna nosy indrindra fa atsika eto Antananarivo ny raha mampalahelo zegny hoe misy namagna zay nitologno maratra tsy hay ino fototry le ratra nefa hoe raha mba tazagna anay namanay na voasambotro agnatin'ny tomobily ny miaramila dia mba nagnatogno zahay nagnaja ny miaramila tonga dia fa teny maigny ny namiagna ary tsy miaramila jiaby nagnano izy miaramila sasany dia hoe nangatahinay koa hoe amin'ny maha olombelogno zon'olombelogno zay efa niorigna eto amin'ny Madagasikara efa iraisampirenena koa ny droit de l'homme nangataka zahay za namoaka vola mihitsy zany ny donia hoe nandeha nividiagna fanafody atolotra ho an'olo maratra dia efa nitananay orô dia tsy mandara fa ndana mandeha agny ohatrany mampalahelo be zegny le teny maigny zegny ny azo ka mba mikaiky ny lehibe ny gouvernement amin'ny tegna dia tsy managna zaza fa mba malagasy mba mangataka tsy hoe kory za miteny hoe lehibe ny gouvernement naniraka ry zareo nagnano an'izay mba mangataka ry ako amin'ny maha malagasy za indrindra mahavy havaratra zaho mangataka za monsieur PM s'il vous plaît mangataka za ato zahavanao za namanao malagasy mitovy aminao mangataka mba zahava raha mandalo ato fa tsisy tsony bombardegna ny olo andeha anorony marigny tsy andihady tsy andeha ndratra rano vahoaka malagasy tonga teto androany fa hoe andeha moka grand écran ny halabato zay atahoragna halabato hita ary misy proof avoaka ny vahoaka zegny ve agnadarohagna zahay rehetra tamin'ny 11h30 raha tsy diso za jusque am'izao ora zao zahava masoko mena mbola darohagna ka matoky ny fahendrenao za ary magnajanao za lehibe ny gouvernement notre PM mankatianao koa za koa mba haingany anao mba hitodiky hely amin'ny raha mandalo eto Madagasikara. Raha atao anefa ny fampatsiahivana ny lamina sy nizotra tamin'ny mpilaminana ny hetsika nataony sabotsy lasa teo ary ny tontony andavanandro ny fiainan'ny olona teny Analakely. Inona ary izany ny olana tamin'ity androany ity? Misy matahotra ny sehoan'ny marina ve ka natao tamin'ny fomba rehetra ny anakanana ny hetsika sy ampiasainy indray ireo herim-pamoretana izay fantatra fa avy amin'ny Prime Ministre sy ny préfet de police ny baiko voarainy ireo mpitandro ny filaminana. Arak'izany nateo azy ny fisiny ireo mpitandro ny filaminana marobe tezay amin'ny kianjan'ny 320 meta amin'ity androany ity dia tsy nampihemitra an'ireo vahoaka maro de maro izay anitaky ny voan'ny fahamarinana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny. Ankoatran'ny izay rehetrarehetra izay dia efa mazava tsara ny foto-kevitra nijoroany ireo vahoaka marobe ireo fa tsy andeha androba akory na andeha animba fananan'olona fa fijoroana amin'ny marina ary ny fitakina ny fiarovana ny zony tamin'ny nanehoany ny safidiny tamin'ny fifidianana iny no notakiny izy ireo ary dia tao anatiny ny tsy fahatahorana tanteraka no niatrehan'izy ireo ny mpitandro ny filaminana androany maraina tetsy amin'ny kianjan'ny 320 Mey neo arahantsika ihany ny sary tao amin'izany kianjan'ny 320 Mey izany mbola teo amin'ny fanadiadiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala ihany. Sy tontos ary ny osakanana hatramin'ny farany hetsika ireo miaro ny safidy ny androany teny amin'ny kianjan'ny 320 Mey raha toka ka ifampizara pirofo no tena tanjona tamin'ity hetsika ity. Vao maraina dia efa feno mpitandro ny filaminana toy izao ny toerana toy ireny amin'ny tany miady ireny Madagasikara. Olona tonga hiaro ny safidiny fotsiny ihany anefa ireto olona ireto ary tonga tanam-polo. Tokony ho tamin'ny 12 ora latsaka irona hiditra ao amin'ny parviana Analakely ny olona saingy nobahanana ary nanapoahana bamba mandatsa-dranomaso mihitsy.
Efa nisy ny hetsika ny savotsy teo ary efa notaterina teto amin'ny fampalalam-bavao MBS ny akony fa nilamina tsara ary tsy nisy ihany koa ny fioara-pefy na dia kely azy. Androany ny fandefasana bamba mandatsa-dranomaso sy ny fampitahorana olona nataon'ny mpitandro ny filaminana indray no tena niteraka korontana. Izy kosa manomboka izao ny fananganana ireo andromasom-pokon'olona natao anara-maso sy ifampita vaovao. Fa hatreto ny mampametra-panontaniana dia no inona no iarovana mafy ny marina tsy hivoaka ka hanaovana izao antso izay mafy izao. Eo amin'ny vaovao ny fifidianana kosa dia ny 1 Desambra 2020 sy 2020 farany teo no ny farana ny fandraisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fitoriana mandidina niny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny. Fantatra fa anisan'ny nametraka fitoriana ihany koa ny teo anivon'ny legal team. Fa ankoatran'izay raha ny nambaran'ny talehan'ny kabinetra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia saika ny fantoka tamin'ny fangatahana ny fanafoanana ny valim-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato na ihany koa ny fanafoanana ny valim-pifidianana iray manontolo no nifantohan'ireo kamarony fitoriana tonga teny anivon'ny ACC izany. Fanadiadiana hoentin'ny Edena Elia sy Mathieu Prince. Ny alatsinainy 1 Desambra 2020 tamin'ny 4 ora no feam-potoana farany nanaterina ny taratasy fangatahana mikasika ny tsy fahatomombanana hita nandritra ny fifidianana. Misy 700 ny fitambarany ary samy nametraka izany avokoa ireo sokajin'olona rehetra nahita io tsy fahatomombanana io. 700 eo zany ny rokety voaray ny eton'ny fitsarana avo malalam-pandrenana. Ireo rokety ireo dia samy nanao ny andany sy ny ankilany teo ihany koa ny olon-tsotra teo ny mpanara-maso teo ny société civile dia ny akabeazany dia fangatahana annulation bureau de vote na fangatahana famerenana fanisana vato na annulation district ray manontolo zay ny akamarony ny zavatra hita ao anatin'ny rokety napetraky ny zenana rokety rehetrarehetra. Ny 700 amin'ireo fangatahana misy 700 ireo dia avy amin'ny mpanohana ny kandida marika ravalomanana avokoa. Saingy ny zara roa mazava tsara ny fotoana nametrahana izany teny anivy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ny 12 tamin'ireo fangatahana ireo dia napetraka teny anivy ny HCC mialohany namoahany seni ny vokatra vonjimaika ary ny 770 kosa dia napetraka taoriny namoahany seni io vokatra vonjimaika io. Ao anatin'ny fangatahana 12 zany dia efa misy ny fanafoanana ny élection na fifidianana eraky Madagasikara. Tao anatin'ny couple misy koa ny fanafoanana ny fifidianana isaky ny district ary misy koa fanafoanana fifidianana isaky ny bureau de vote tsirairay avy. Ny apahany fakoa zany zay napetrakay tao amin'ny HCC ihany tao aoriana namoahany seni ny vokam-pifidianana vonjimaika dia miisa 770 147
ao anatin'io zany dia misy an'le hoe disqualification no nangatanay a disqualification ny andriamatoa andron'Irina Rajoelina misy ny fanafoanana ny valim-pifidianana eraky ny nosy eraky Madagasikara satria tsy misy numéro ny bulletin unique misy fananafoanana fangatana fanafanana ny vato ny candidat fa 13 isaky ny district isaky ny bureau de vote ary misy koa fanafoanana valim-pifidianana isaky ny district akoatra ny fanafoanana ny vato azo candidat fa 13 efa eny am-pelatana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany zao ankehitriny ny ain-dehibe ny firenena miankina tanteraka amin'ny maso sy ny fotsy miangatra ananan'izy ireo no ampandry ny sain'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fandiniana ampahamarinana ireo fangatana ireo ary indrindra ny famoahana ny voka-pifidianana madio sy mangarahara. Fa rehefa mifarana ny taona ka hiditra ny taona vaovao dia misy ny lahateny izay ataon'ny mpitondra fanjakana. Tamin'ity indray mitora pity dia ny filoham-panjakana misahana ny andraikitra ny filoham-pirenena Vonjamaika Rivo Rakotovao no nitondra izany lahateny izany. Anisan'ny nomariany tamin'ny teny izay nataony ny momba ny tontolon'ny fifidianana izay anitranga teto Madagasikara. Tsy mendrika ny malagasy intsony hoy izy izany fanodikodonana ny safidim-bahoaka izany ary fifidianana mangarahara no takin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Vaovao izay tanteriny Jessica Miray. Tampahintsina tanteraka no nanambarany ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao fa mangetaheta fifidianana madio sy mangarahara ny malagasy. Tinadiny vahoaka hoy izy ny anatrarana voka-pifidianana mampifanojo ny maro anisa ara-tsosialy amin'ny maro anisa ara-politika. Ary izany koa no miantoka ny fahamarinany toeran'ny fitondrana ny fanjakana tsara tantana sy tandalana. Navohitra ny ihany koa ny mikasika ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka tao anatin'iny fifidianana iny. Mangetaheta fifidianana madio sy mangarahara ny malagasy. Tsy nadiny vahoaka ny anatratrarana ny voka-pifidianana mampifanojo ny maro anisa ara-tsosialy ary ny maro anisa ara-politika. Izany ihany koa no miantoka ny fahamarin'ny toeran'ny fitondrana ary ny fanjakana tsara tantana sy tandalana. Ny fifidianana mantsy fototra irain'ny demokrasia. Anendren'ny vahoaka izay omeny ny fahefana hitantana ny firenena mandritry ny fiam-potoana voafetra. Miantoka ny mahafitondrana republikana ny firenena iray izany ka ny fanovitokodonana ny safidim-bahoaka na ny fomba inona na ny fomba inona dia fitsipahana sahady ny safidy republikana. Tsy mendrika ny malagasy mpiray-tandrazana intsony izany. Fandroany zao tao anatin'ity fifidianana ity no nanasongadinana Andriamatoa Rivo Rakotovao ny endrika lesoka nandritra ny fifidianana. Taorian'ny fifidianana fiodinana voalohany iny dia efa nanambarany tena ny fa tsy mankasitraka ny osoka sy ny alabato nandritra ny fifidianana fiodinana voalohany. Tsara ny manamarika moa fa nandritra ny fiarabana ny vahoaka malagasy nahatratra ny taona vaovao ny arivany alatsinainy 30 Desambra 2024 teo no nanipazany iny teny fohy mampieritreritra mikasika ny fanodikodinana safidim-bahoaka iny tao anatin'ny lahateniny. Fa teo amin'ny akon'ny famaranana ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao dia nanambara ny mpitandro ny filaminana fa nilamina tamin'ny ankapobeny ny teto andrenivohitra sy ny manodidina. Na izany aza dia nisy ihany ireo olona enina izay voasambotra noho ny fandikan-dalàna raha ny nambara ny tetsy-anivon'ny brigady misahana ny eloka bevava tetsy Anosy. Fanadiadiana hoentin'ny Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Misa telo amby telopolo trangana fandikan-dalàna voarany teo anivon'ny brigada misahana ny eloka bevava Anosy tamin'ny androny 30 Desambra sy ny voalohany volana Janoary 2024 teo inny. Voalaza fa ny trangana Sinto Mahery sy ny alatra tsotra no tena nahazavana tamin'ireo andro ireo. Misa 20 ny trangana Sinto Mahery voaran'izy ireo ary misa 10 ny alatra tsotra. Raha ny antotamisa voray kosa mahakasika andro fandikan-dalàna tao anatin'izay elanelam-potoana ny faraiky amin'ny 30 Desambra hatramin'ny voalohany volana Janoary 2024 zay dia miisa 20 reo trangana Sinto Mahery
voray teto anivon'ny commissariat central Antananarivo renivohitra, anakiroa ny Alabotry, anakifolo Alatra tsotra, anakiroa Alatra moto, anakiray vono sy herisetra, anakiray Alatra fiara, anakiray resaka vono sy ratra ninina, anakiray resaka fanimbana fananan'olona, ary anakiray araka ny volaza teo ambony teo zany a resaka ady andanambe. Misy ihany koa trangana fahitana faty olona anakiray voaray teto anivon'ny commissariat central, ary trangana haitrano anakiray nandritran'izay tamin'ny faraika amin'ny 3 Desambra izay. Na dia eo azy zany somary lamina ihany ny fandriam-pahalemana teto andrenivohitra tamin'ny ankapobeny raha ny voalaza hatrany. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa navita soan'ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao tao anatin'ny filaminana ny tsirairay avy indrindra moa ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Androany no namoaka ny taditry ny vokatra teo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny teo anivon'ny brigade misana ny Elokabivava. Fa momba ny akon'ny famaranana ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao ihany dia anisan'ny miasa mafy ny toeram-pitsaboana toy ny hôpitaly. Raha ny sampana famelomanaina etsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalo etsy Ampefiloha ohatra dia nilaza ny taremarika teo anivon'izany sampana izany fa nahatratra teo amin'ny 720 sy 200 ny olona izay anampidirina tao amin'ity sampandraraha ity. Raha nampitaina ny tamin'ny taonandaso dia ny tombo izany isa izany. Fanadiadiana izay hoentin'ny Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mano Randremalala. Nahitana fiakarany tany trangam-piarahamonina ny androny 1 Desambra 2012 teo sy ny 2 Janoary 2012 raha mihoatra tamin'ny herintaona. Raha ireo marary ny aingatany an-trano ny tonga teny amin'ny hôpitaly Achera Mantsy tafakatra 420 ny isan'izy ireo tamin'ny fotoana io raha toka 720 isa ny farany taona 1 Desambra 2012 sy ny 2 Janoary 2012 lasa teo. Andreo nandalo fizahana tao amin'ny sampana famelomanaina tao amin'ny hôpitaly io hatrany mahatratra 730 tamin'ity taona ity raha toka 330 tamin'ny herintaona. Ankoatra izay nitomby ihany koa ny isan'ny trangana famonotena mahatratra 5 izy ireo tamin'ity, iray no maty tamin'izany raha toka iray no namono tena tamin'ny herintaona. Eo koa ny isan'ny tratry ny fanapozinana ara-tsakafo misa 4 izany teo aloha raha toka iray tamin'ny herintaona. Raha ny nandalo fizahana teto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalo zany dia nahatratra 720 sy 300 izay mizara roa izy io zany tao amin'ny vonjena na ny urgence chirurgicale zany dia nahatratra 720 sy 200 ary tao amin'ny famelomanaina na ny réanimation médicale dia nahatratra 730. Amin'ny kabea zany dia ny accident responsabilité civile zany na le hoe trangam-piarahamonina ireny zany no maro, dia ny accident de circulation koa zany no ambonimbony, dia ny trangam-piarahamonina hafa koa zany le hoe marary avy any an-trano zany reny no tena betsaka tonga ty amin'ny hôpitaly. Ka raha ireo zany ny totalina dia zay mahatratra 720 sy 300 zay ny fitambarana. Taoriny ny fehitiny voalaza fa samy niverina amin'ny andraikiny avokoa ny mpitsabo eo anivon'ny hôpitaly Achera araka ny fomba fiasa efa fanaony izy ireo. Après fety ohatr'izao moa zany dia tsy maintsy mijery foana zany ny tompon'andraikitra tsirairay avy any amin'ny toerana zany miezaka manatreraka ny asa fitsaboana. Mijery foana zany manara-maso ohatran'ny hoe reny miditra hôpitaly zao voatazana tamin'le ratra sy ny mahazo azy reny dia tonga tsy maintsy manao ny asany ara-dalàna tao amin'ny mpitsabo tamin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalo. Raha toka ny tombo ireo loza trangana mpiarahamonina nahitana fiainany kosa ny trangana loza ateraky ny fifamoivoizana tamin'ny farany taona sy ny 2 Janoary 2012 iny araka ny tombana navoaka ny teo anivon'ny hôpitaly Achera manokana androany. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS misaotra anao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.